naizanaizany izay fanganavao iraha volahitra filoropolo sy efajato manombonisy taloha iaratsika Ria manomalala dafa voreto isika mba hanatrika ny fandraisantany ny mpitangana rehefa manana jerika ny mpitangana matiana eto amin'ny fiangonana efitena tafo serzity any angatapitahina ho azy sy miankonany ary ny fiangonana aokaroe mitsika izay mialoha dinidinika momba ny fanapahan-kevitra izay nataonareo tafety serzy ny andraisana ny tangana matiana eto Fandanina ny volavolagnasa ny V3 torananatrika ny mpitandrina exécuteur arivomana ny V3 Iandro Larsan Naissa Zafiarson Anitara Kotovao Librao Rémi Rairerso Parfait Rakoto Mampiana Taina Rakoto Malala Bienimera Zafindrakoto Toto Andrianarjona Nizara Rakoto Mampiana ny komity Boutros Taina Odette Rajonavelo Arzana Zafindralano Naissa Zafiarson Nour Rairerso Anitara Kotovao komity nandefa fialantsiny Prosper Ratsimbazafy Olga Ratsimbazafy Soa Arvelo Rassaminève Lala Andriatso Marc Andrianavelo komity tsy naraisana fialantsiny Mouti Andrianavelo mpandraina amin'ny fialantsiny Christiane Andrenilany Fidra Matoto Volala Matoto Edira Manatoandro Iaka Manatoandro Dominique Manajean Lala Manajean atao katany vavaka ny famboana isan'ny mpandrenanao somi efatra amin'ny dimampolo nozaraina ny carton amin'ny mpandrefana sambotombo Andranson V3 mitondra ny fanazavana fa ny projet amin'ny fisola fananam-panana matianina dia laniko amin'ny fivoriana komity ny 5 mars 2017 ary nentina milanina teo amin'ny AG ny 2 avril 2017 izay natreny V3 nationaly romantisation sy ny interface factale radio markavy novidina tao amin'ny fivoriana komity ny 20 avril 2017 Loarivo ny olona voatendro voamena ny V3 ary naseho teo amin'ny fiangonana ny alahady sy 20 avrily 2017 Rémi Rairerso Antafo nanazava fampiakarana fipehoana didiny mpandray isambolana raha toka 5 € hatramin'izay izany no natao dia noho ny fiakarana
izany dia nataony V3 tao anatin'ny compte budget prévisionnel manovana ny socle faisable anaty ary économique eto ny fiangonana tafsirgie ny fananana mitandrina anaty aminy. Voadorajaona velo kandray tsy tokony olanina eto amin'ny fiangonana ve momba izay rakitra fatelo izay ilana kritus ino ny mahatonga miampy alahady valo mirakitra. Ireo mirairay soa izay mikasika ny arabe eto amin'ny fiangonana dia ho tapahina eo amin'ny age ny volana jolay sy ny volana aogositra. Ny volana jolay sy ny aogositra dia tsy mikatony antsony ny fiangonana izay malahady valo fanampiny. Ny roso tamin'ny tsangakanana pariferakoty mampianana nametraka ny fanontaniana raha ekeny mpandray fanasany tompo ny akakarana madiky CPO nanaiky romodimapolo tamin'ny manda roa tamin'ny efatra tsy nanakevitra roa tamin'ny efatra pariferakoty mampianana nametraka ny fanontaniana raha manaiky ny anaovana mbaratra fahatelo sady ny naharitra efatsy ny volana ho famatsina ny fitafim-bola ny fitandrina matianina nanaiky romodimapolo tamin'ny efatra nanda ray tamin'ny efatra tsy nanakevitra ray tamin'ny efatra remiraira soa ny famatsina ny mitandrina matianina dia andeha mpangamtanteraka fa tsy mikitika na miankina amin'ny tahirin'ny fiangonana ny souscription ataon'ny mpiambina sy ny rakitra fahatesakana lahady faefatra ny volana noentina amatsina ny karamany mitandrina. Misy formatelo ahafahana manao souscription na virement na chèque na espèce. Tsy misy fetra ny vola omena fa ny tsirairay mahafantatra ny fahafahany manome. Pariferakoty mampianina nametraka ny fanontaniana raha ekeny mpandray fanasany tompo izay volavolanasa narosony V3 izay idirana ny fananana mpitandrina matianina. Efa lasa ny mpandray fanasany tompo iray telo dimapolo mpandray ny sisa teo nanaiky raika dimapolo tamin'ny telo dimapolo nanda aotra tamin'ny telo dimapolo tsy nanakevitra roa tamin'ny telo dimapolo. Lamy teo ny fiangonana fa ekeny mpandray ny ananana mpitandrina matianina. Remira Ilarso nalazava araka ny tapaka tamin'ny 12 février 2012 dinika nataon'ny V3 nationale voameran'ny fampony fara-miasa ny mpitandrina dia nisy ny fanapakevitra faranrosa ny fananana mpitandrina matiana ny fiangonana PMA dia tsy misy ny appel à candidature raha tonga manaiky anao matiana ny mpitandrina amperinasa. Nametraka ny fanontaniana tamin'ny mpitandrina Joël Ravivomanana mba manaiky izany posta mpitandrina matiana eto amin'ny tafo CRC izany izy. Ny mpitandrina Joël Ravivomanana eny manaiky fa antsontono manaovana miasa fitandremana feno amin'ny fiangonana. Remira Ilarso milaza tamin'ny fomba ofisialy fa manomboka androana lahady 17 desambra 2017 dia lany famahana mpitandrina matiana ny tafo CRC. Ny V3 dia mitoetra ny asa ary tsy mitrandraka intsony fa atao hoe misahana ny mpitandrina matianina. Ny farana tamin'ny vakoka mifanesy ny fotoana. Izao tatitra izao dia natao kopy roa mitovy ray ho an'ny foibe ray ho an'ny fiangonana ary mijanona ho arsivo. Mahatonga efa nitatitra ny vakiana tamintsika teto efa nampafantarina sy nalefa tamin'ny mail tao ny février natao 17 desambra 2017 iny tamin'ny foibe ny V3 nationale ny voameran'ny fampona ary ny fiara-miasa satria manan'izay tatitra mazava ny fanapa-kevitry ny tafo eto CRJ izay. Sambatra izay vovidy mipiasa nay family navidy izay adotrano. Valo ny valopolo sy iranjato andiny voalohany sy faharoa ataontsika eo am-pitsangana. Ny andiny voalohany tsika fiangonana ny mirage. Ny andiny faharoa dia anao pasteur ny mirage manamafy izay foteny fanataona koa mpahady. Amen.
fiavana efa retsika farazana fanapakevitra tafo sy fitotanizao fa dia manontany zay pastera rehefa manana jeoki mandraiky zay ao fifidianana tany eto amin'ny tafo efa seji ento manaiky aketinary mangataka an'izay anambara parademasy eta makin'andriamanitra tsy mitenonana zay kasenao mifanekena zo masatekon'izao zay kasenao fanatanterana miasa malapitananao eto mitenonana sotena mivady ao manao zao fanekena zao totsy amin'andriamanitra emibolona dia malaitra namerina miteraka fona trany fiorona avaka sy miten'andriamanitra vorona fampianarana apôstôly zay Kristy Jesosy mifenjona indrindra fianarana kokoa zay azo atao ary tsy tetika zay tiavana pionay fa ny tiavan'izy ireo hatrahatrany any Jesosy tompony ary indrindra tsy anaty fa namisy aza mitafodritra eo an-tsambo kely foana Jesosy ho azy ny voninahitra. Ren'Andriamanitra ny fanekena nataonareo mivady izy nampianareo angely manapitara izany fikasana masina izany. Miara-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana ko amenavy anareo eto amin'ny FPMA tafy Sergi zahay manambara kosa ny toky omenareo mitandrina eo amin'ny fanampina azy anatanteraka izany fikasana masina izany. Eto anaten'Andriamanitra sy reto fahavolom-belona maro manatrika eto anio izahay tafo eto FPMA Sergi dia manome toky anao pasteur mivady Vatioelitsina Arivo Manana fanohana sy anampy anao araka izay tokony ataonay mba hamora sy ampirindra tsara ny asa mampitandrina ataonareo mivady eto aminay. Ekenay miandray anao anareo ray aman-dreny ary tokonay ianareo ka hiezaka araka izay azosika atao isika iaro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba ary anaja sy akatoy ny foto-dalàna na statut sy ny fitsipika anatin'ny FPMA. Ny herin'Andriamanitra irery ihany no ekinantsika anaveterana izany. Riavana satria tandrina no mapetraka dia mangataka izay rehefa mpitandrina tonga riavana anotrona ny mpitandrina manana tsy hoe tiana mivady norekabisy ny ankavanana sy mpitandrina izay eto mba hikozo ety alona amin'ny fiaratsika mametraka ny fahatany ihany koa dia eto tonga eto ihany koa ny Tu peux passer le pouvoir, tu peux tenir le caméra, je zoome des filmières, je vais casser rien. Une seconde, je vais casser ni tunandraikitry ny vetolazaina zay lasa rastisa mivakely ny anara eny mba iosokoa ety androna satria tandrina amatianina lavelatsika izy tsy vai fa le vomiera ary lasa le voavena no mametraka ary misy ten'Andriamanitra ialatsika riavana miaina mikasika
momba ny tanjona matiany. Hoy Jesosy tompo lohan'ny fiangonana, efa nomenany ny fahefana rehetra ny andamitra sy ty an-tany, komandeana ianareo. Dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manombatisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitanjona izay rehetra nampidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambarapahatonga ny fahatateran'izao tontolo izao. Zao ihany koa no voasoratry ny apôstôly Petera, ho any amin'ny olona izay eo aminareo, izao izay naman'olona sy mahafombeny fijalian'i Kristy ary mpiomina mivoninaitra ifasy eo koa dia mananatra azy hoe andraso. Miondrin'Andriamanitra azy eo aminareo, mitanjona azy tsy amteny fa mitsitrapo araka n'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa mizonto mpanahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ondry ary miseho ny lohan'mpiano izay ahazo sady voninahitra tsy mety simba ianareo. Amen. Rehefa makaterana ny famantrana, mangataka antsika izay nasinanato ampitona azo mivaly ary araka mitra tanana ampy isika. Tsy adinana koa iara ny membre ny vomiena fampona zay efa mitony izay fanataka aminazy. Io zay fanekena ataon'izay pasteur manana tsy matiny voalinanao mivatanao sy miaraka safatena amenarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina mametra tanana aminao izany ary mandrasy mametraka anao amin'ny fitarena fitebonana ity izay efa nentsona Andriamanitra tanana. Tandreny ny tenanao sy ny olo rehetra izay nanaova ny Fanahy Masina anareo mpitana iandrasana n'Andriamanitra izay mivideny tamina. Dia amin'ilay tanana anao izay rehetraeo mariky izany ary atolotry ny tomihan'ny vomerany fantona ny talatasy takelaka fiovana izao nanaisana anareo mpitana mahatrana izany. Fiangonana protestanta malagasy aty andafy, ity takelaka fanamariana ity dia atolotra an'Andriamatoa Ravivo manana toeritiana mpanjona ho fahatserovana ny nametahana azy ho mpanjona matianina eto amin'ny tafo iasana sy fitandremana amin'ny tafo Sergi. Toy izao no
aliny soratra rasina no fidina ato amin'ity takelaka ity amin'ny anaran'ny tompo. Koa mahelezina sy matanjaha aza mataritra na mivadiko fa mombanao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Josoa voalohany ny 1:7 dia manao soni ny solitena avy amin'ny Hébrao foibe, ny solitena avy ao amin'ny tafy, ny solitena avy ao amin'ny Troisième ary ny voangeran'ny fanompoana. Natao anio alahady fa 2 ny volana febroary 2024 dia atolotra nareo mivady ny takelaka fananarina. Andriamanitra ranety famonjom-po nefa nampianatra anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana komonjinay angataka aminao aneraka mpiasa mamono ny vokatra satria be ny vokatra fa mpiasa ny vitsy. Sotranao zay ny amin'ity mpanomponao ity zay namaly ny asonao ka nanay hirotsaka eo an-tanin'olonao. Ko mba ino ny fangatana eo azy izay noraisina teko ankehitriny tamin'izao fiangonana izao. Tompo arova izy ny anaranao ary masilo noho ny fahamarinanao. Atan'izao finoany sy ny fitiavananao izy ao favombena marotoko amin'ny toetra sy ny asa. Mba azy amin'ny ati-panahy sy ny zava-tsara mety trano mba atonga azy ho mpandrisy amin'ny alalanao. Aleo ka hotahinao ity fiangonana ity sy ny mpanomponao sy ny mpanao raha rehetra eto, ny tanora, ny ankizy madinika ary ny bebe miara-miasa amin'ny fanajana sy amin'ny fifankatiavana ary ny fahendrena atonga ny voninahitra ao amin'ny rapiratra eto. Ary dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo ny fiangonana no angatanay izao vavaka izao. Amen. Petraka ny fiangonana. Miaraka malala mitodika manokana amin'ilay fiangonana eto amin'ny tafo Sergi izay efa mifidy any pasteur rehefa manana tsipitiana tamina matiana etomany izay. Any Madagasikara matetika no mametraka fitangon'ny fiangonana. Efa foana izay sy pasteur Mambasoso zay fa foana efijelema tamin'izany fotoana izany. Dia izao no fiteny amin'olona. Aza manantena mihitsy ianareo anana mpitandrina anjery. Fa voazana matetika dia eritreretin'ny olona anjery foana ny mpitandrina. Manana ny fahaleteny, manana ny tsy fahatanterany. Fa mitandrina anjery midira mianatra mpitandrina. Ka eo anatrehan'izay mitoky metoky hoe ampy ho anao fazao fanerika tanteraka ny fahalenena. Izany hoe ao anaty mety fahalenena dia miaraka ny raha miaraka amin'ny fikitrana ny mpanompon'Andriamanitra. Ary izao mianatra meko anareo aza manitsitra amin'ny tanana amporitry ny tompo, amporitry ny Andriamanitra. Ny olona manitsitra ny tanana tsy velona fa tsy maintsy misy ataon'Andriamanitra tadiditra azy reo. Fa izay olona manitsitra ny tanana tsy avelan'Andriamanitra ao afampana. Fa tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra. Tsy fampitahorana zany rehefa fa zavatra tena tsy. Ary betsaka ny olona efa nahita izany zavatra fa mibebaka ny folo teo anatrehan'Andriamanitra. Koa izao manolotra azy mivady ho aminay izany. Miara-miasa izy mivady
raha tsy misy andramatoamavana tsy mahavita niny pasterarivo fa miara-miasa izy mivady tsydramonareo zay ianareo fiholana sehi amin'Andriamanitra fiaranareo miasa aminy fanoana ny voninahitra Andriamanitra ihany izay mitana rehetra fiara-miasa dia miraso azy sy ny ankonany rehetra avy tany be eo amin'ny asa fanontona ary Andriamanitra